raha sitraka reo dia andao sina teka mafy be ho an'ny Katias Tately izay anisany mpitsoka saksa ihany koa anafana ty fotoana voalohany ty Isoratsika Katias Tately mahafinaritra amin'ny raha soa foana dia toy izy foana ny mozika mahafinaritra ianareo mitohy an'ny Rdj Mozika ny taona 420 efa niteneniko teo na tia mpanombohany ry zahay dia miezaka foana manomea fakasitrahana an'izay hita mendrika indrindra tamin'ny taona 420 iny amin'izao fotoana izao dia ho asaintsika iraitra Belawika sy DJ Lupina anolotra Trophées de mérite etia ampanomboanana amin'izao fotoana izao efa niteneniko anareo teo raitra izay anisan'ny mpanentana fandaharana ao amin'ny RDJ ao anatin'izany dia tsy hay DJ Lupina kosa na injaka razakarovony DJ ny Rdj Steam metsika azy ireo ny fiterena salama daholo tonga soa eto amin'ny Palais de Sport Donor ty aza micro là ngala tsy manana ni alo la tsy menako alo vek micro la aiza ry amle riziko avon lantsana afaka mamalina reo salama daholo tompoko mangatakateaka mafy be ho an'ireo mpanakantsika tonga eto tompoklasy tompokavy androany amin'izao takarivo izao iza ty lamy reo iza mérite amreo tsisy fa ahoana kary zareo ohatrany hoe pozina manambola mandavataona zany zay vele izy hoe tena sura vela tsy remarque aussi any manambola mandavataona amreo azafady izoko be vola gauche vola droite mety daholo zay aza azy ambadika azy zay vola reo anolotra ny trophée mérite tsika izao dia mbola misy anankiray hafa koa ametsika ny look ataontsika amin'ny rehefitrefitra be tompoklasy tompokavy ny tehaka mandra-patonga ny iarina ety ambonin'ny sehatra look féminin anao bizoany iarina ihany amin'ny farany iarina tompoklasy tompokavy
Tsara ny manamarika antsika fa re zay nandalo teo dia ny tsara daholo ny juré izy mimendrika ny fiakanjony tamin'ny tiany eo ty. Omentsika fitenenana ray minitra fotsiny izy. Salama daholo dia makasitraka amin'ity trophée de mérite ty tsy nampoiziko kagabera za vao manomboka ve dia mérite de look. Zay indrindra. Merci. Satra mpakafy, bisous. Lehilahy indray zao masculin indray no omentsika. Ty indray ho ana banja zay izy ty. Dress Twins. Look. Metsika teka mafeto place to go Dress Twins. Look androany Dress Twins. Ja, Bins. Hallo Sai Mutter, le sag ragazzi. die Family. Ja, Mann. God, ma da come you went to shot. Félicitations B. Fitenenana kely, fitenenana kely. Eyo, tsy napoziny ty fa dia misaotra betsaka dia miarabanareo rehetra zay tonga eto public, on est ensemble l'équipe, ça bouge pas. Ao anatin'ny Rdj moa zany anisan'ny isafidianana ny hira zay mifaninana ao anatin'ny Rdj Mozika ny taona 2024 sy ny Rdj Mozika rehetrarehetra zay nisy teo dia misy ihany koa ny fangatahan'ny piano zay anisany natonga ny hiranareo mpanakanto reo voasafidy ao anatin'izay Rdj Mozika izay. Misy ihany koa nefa ny coup de cœur ny Rdj zany hoe anolotra ny trophée de mérite ndray tsika amin'ny tian'io ity coup de cœur poety rebely. Teka mafeto place to go any teo poety rebely. Pamonjy la mesa maray servi fa izay Coup de cœur ny Rdj. Ny lehilahy kosa dia tanjona randriana arve. Coup de cœur trophée de mérite ny Rdj. tsy airery ny fandresena fa voninahitra ho an'ny toliara tanànany aviako fandresena hifampizarako ihany koa amin'ny fianakaviam-ben'ny mpanao slam poésie eto Madagasikara izay nikolo sy nahalehibe ahy ka hoy aho hoe amin'ireo zanjy zoky ao amin'ny Madagaslam hoe azontsika ny amboara zalahy vakitsika ny lalana dia ndao tohizana dia misaotra betsaka ny Rdj manome anjara toerana ny kanto rehetra dia mananteny izahay hoe isy sokajy manokana ho an'ny spoken word amin'ny andiany manaraka tsy tonga eto amin'ity toerana ty anefa raha tsy tao ireo mpiara-miombonantoka sy mpiara-miasa amin'ny tenako na natontosa iny clip iny dia misaotra manokana ny Andro Kosel Mirador Musique namorona ny mozika misaotra ny Nazaria Tojo misaotra ny Nazaria Tojo directeur artistique ny projet ny poète rebely misaotra ihany koa ny mystique costumière ny poète rebely misaotra ny Anthony Relissa izay réalisateur an'le clip dia misaotra ny namana havana mpanohana mpankafy nanohana hatramin'izay ka hatramin'izao mankasitraka be mahavelo be vata rolahy Misaotra ny poète rebely. Wow. Voalohany teny dia faly miaravatsika rehetra dia misaotra n'Andriamanitra lehibe aloha voalohany satria raha tsy nisy anazy mety efa tsy teto amin'izao. Faharoa manarakarak'izay dia mankasitraka ny Rdj karakaran'ity hetsika ity isataona dia fanotelony anisan'ny tena manan-danja indrindra dia mety tsy tonga teto raha tsy nisy an'izay papako izay davaly tricorde mba metsika tehaka mafeza fa ho anao ty trophée ty papa mankasitraka be dia be dia tena manan-danja indrindra ihany koa dia mankasitraka ho antsika mpakafy rehetrarehetra raha tsisy nareo zava-poana ny kanto ataonay dia mankasitraka indrindra tompoka mankasitraka indrindra zay ny trophée de mérite tamin'ny tampany voalohany ty hiditra ao anatin'ny levitsika Ave Satsiawe
Tatsiko fandiana mpoti Rani maskuchi Tavachikan fanoji tia Tanumba kochi Sana zatsmatoki Fano Amino fanyek raja Tiazana kanova Ranga jetsika fangoko Kocham heli vulangu famya kwa nova Tanga fangandek foko Tiazana kanova Ranga jetsika fangoko Kocham heli vulangu famya kwa nova Tanga fangandek foko Anotokni Sote Na laftizaren kufofni Anotsiramaza vafasosini Rajabyamina notompni Azamanga Yotsika tiabo e Anotompni Sakomina natsasak potpotini Anotsiramaza vafasosini Rajabyamina notompni Azamanga Sotoji, everybody do not like we are. Vintanga chika mitovi, lengchitian chikaro mia foki. Yarots mankafi from patati, remote mangarachi from mankafi. Nazawam nomba mankafi, chivita kwa chifanka ika. Fana mandere kizafa morin kuts toka nga squachis faya. Nefa noko toka nga desakatumanga. Tiaku nina toka nga fachiti akzaranga baby. Vyavena wazamanga, setok saka nga vavanul chitian chikaru. Chikaru Mazavampinda mchela tangu Zana itan leng tiako Fula mwamina leng tiako Faleti ano amyako Kanangana kavyampya pera cha Satamina za afapo Leng chitian chika ureraka Vinta nga chika mfangako Hira kwa mchika lemfuni Ndesu nino tiabi Ayayayayayay Voter mangan ki kakas for man look from the mahaswe ay 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 Tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny Rdj Mozika ny taona 2024 Nieritseritra be zany reo nanao short sanatria ne izany isoraka eto any event ya napiakanjo aya
mahatonga na mikano sary mahafinaritra zao dia ny eventia zay hitandreo amin'ny rdj immeuble vita soa no misy azy tonga dia ataoko ny fisaorana dia nizao fa so misy adino a ka ialana amin'izay fanadinona izay isorana eto keo ny mpanao ny tareha sy ny taovolo misy manao an'izany zay mahatonga ny kompom-bolo misy tsipika io e isorana ny Sinsi Agency nanao an'izany a taovolo sy tareha izany isorana teo koa ianareo mpijery tonga androany misaotra isorana dola ny mpanakanto rehetra atao ambany eto e amrony hira foana zay izy ataony ho atombotsika ny Rdj Mozika fanomezana mari-pakasitrahana anireo hira mendrika ny taona 2024 fa zao tratry ny taona daholo sika rehetra e dia samy ho tafita daholo amin'ity taona 2025 ity a dia ny anomboantsika aza miaraka mitarika TGC Oh,
mangataka mafy zay ho an'ny Rdj raha sitrakareo ny amin'ny fanomezana sehatra ohatran'izao ho an'ny mpanakanto dia faharoa manaraka an'izany afatra tsotra fotsiny mba apetrakay dia ny hoe fisaorana ihany koa ho an'ny mpakafy rehetra ho anay manokana ny mission anay dia raha misy olona anankiray raha voakasiky ny hira ataonay dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra ao anatin'izany. Dia ho antsika malagasy rehetrarehetra ny afatray dia zao fotoana zao ndao asandratra ny zavakanto malagasy. Malagasy io ia ndao asandratra ny tena atsika fa manana ny atsikasika ndao ketrehana mafy hoentitsika eo amin'ny sehatra international. Misaotra tompoko ho azan'ny voninahitra. Hisaorantsika nitarika TGC. Ity moa zany le fotoana tena sady andrasana indrindra no mampitaintaina indrindra ary mamparareta indrindra dia tsy zany fa le fanoran'le trophée. Izany mahazo, izany tsy mahazo. Zao tsy ny fahazahoana ny zava-dehibe na hoe tsy mahazo ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia rehefa tafiditra ato anatin'ity Rdj Mozika ity. Dia za tehaka ho anareo mpihira reo fotsiny hoe tafiditra Rdj Mozika nareo rehetrarehetra reo. Dikan'izany hira milay daholo nareo e. Mba eritreretra reo misy mpihira avy any aminay any Ambatondrazaka any ambanivohitra be any barona mba ampidireo Rdj Mozika. Atero amin'ny Rdj ao le hira ka tsy hitako le Rdj tadavo. Dia izay ihany koa fa afatra kely ho antsika mpihira, ho antsika mpandefa afatra be dia be ao anatin'ny page Facebook ny Rdj, ho antsika mpihira rehetra any amin'ny faritany any. Atero aty amin'ny Rdj ny hiranareo fa rehefa tonga ato ny hiranareo dia voaray anay, dia rehefa voaray anay le izy dia mandeha. Zay aloha ny voalohany. Dia rehefa tian'ny olona ny hiranareo, angatan'ny olona ny hiranareo dia tonga aty amin'ny Rdj Mozika. Mariana fa tsy andoavam-bola ny mandefa hira amin'ny Rdj. Zay tompoko tsy manao matrakazy zany. Zay ny atao hoe Rdj. Io manavitrantsika amin'ny fanomezana mari-pakasitrahana voalohany amin'ny tian'io ity dia omeko avy hatrany an'ilay namana be mpitady, be mpitsiritra, tsara feo, ohatra nataloha mihitsy zany. Alolo! Tanjona! Misaotra baronne, mirabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny Rdj Mozika 424. Tonga ty ilay andro anlorantsika ny amboara ho an'ireo hira izay mendrika indrindra nandritry ny taona lasa teo. Ho atolontsika avy hatrany ary reto amboara manaraka ireto: ny pop ballade, rock mavesatra, variété duo ou groupe. Anolotra zany amboara zany ary raha mananjanahary nomeny valsoa, fantatsika amin'ilay hoe Valsou regarde le monde, influenceuse sy créatrice de contenu, mpamokatra horonan-tsary ihany koa izy. Isan'izany reny hoe vidéo manjakely hitatsika eny amin'ny tambajotran-tserasera reny. Ambassadrice-na vokatra iray avy eto Madagasikara izy, mpanao fanatanjahantena sady coach ihany koa. Anolotra amboara miaraka aminy koa fitiavana Mikael. Tazantsika matetika ao amin'ny tambajotran-tserasera fitiavana Mikael, nandrombaka ny amboara eran-tany Muscle Mania America vao tamin'ny taona lasa teo, mpandrarana morona ny Snug Guns sy ny Grow Foods Protein. Fitiavana Mikael, andao ary Rdj Mozika. Miraba tomboko lahy, miraba tomboko vavy. Voninahitra lehibe ho anay moa mazava ho azy no mijoro manoloana anareo etona tena hoe manjelatra mamirapiratra ny Palais des Sports Mahamasina, mahita ny atsaratarehanareo tena hoe mamirapiratra isika rehetrarehetra, tena hoe manjakely. Tsy ho lava resaka intsony tenako fa avy hatrany dia hiroso amin'ny fanomezana amboara. Ny hojerentsika ary araka ny efa nolazana teo dia ny pop ballade. Ndao ary. Pop ballade antaona 424. Ahoana marina moa tanjona randriana ary velo. Alefo anao Elidio
anjara tsy safidy Black Nadia. Azampizalina Ndara Marcel. Kaali Nuzau D-Line. Laranzikaru Tino Marti. Malalaky ianao Santa. Mirarsu Ayam. Ratizai Mirado. Iza? Tianko tsara. Na 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 na. Zara Marcel, Azampizalina. Ny fahaizany miangala ny fitendrena gitara no anisan'ny tena mampiavaka Njara Marcel. Azampizalina no hira mibata ny amboara pop ballade tamin'ity Rdj Mozika 4 sy 4 arivo ity. Tamin'ny taona lasa teo dia efa nanao tournée européenne Njara Marcel tamin'ilay hoe Yafik Tour. Arabaina izy Azampizalina pop ballade any taona 4 sy 4 arivo. Mampitaintaina. Voalohany tena misaotra an'Andriamanitra lehibe. Voretontsika rehetrarehetra mpanao mozika, ny tia mozika. Mankasitraka ny Rdj ihany koa. Mankasitraka anareo mpanakanto. Mafy be daholo ny tao anatin'ny groupe fa roa taona amin'isesy zany Njara Marcel nahazo ny pop ballade. Dia faly tsy hita intsony izay ambara fa tandremo le samy baina. Mankasitraka ny vady aman-janako dia mankasitraka ny fianakaviako ray manontolo. Nareo mpakafy tsy adino e! Yo, miaraba antsika rehetra tonga eto amin'ny Palais des Sports androany dia miaraba antsika rehetra mijery ny tokantrano tsirairay avy ihany koa. Ny ho atolotro manaraka eto moa dia nahazo ny Rdj Mozika ao amin'ny sokajy rock. Dao arahantsika ary. Rock Antona 4 sy 4 arivo. Azakivkivy Els. Katsita Masu, Erika du Rock, featuring Biuranji. You are Nella, Ken. Mangirandrazzi, Reg. Miandrandra lanitra Valahar.
Sandrao, Marche 4. Rehefa vonony anao tonga va hitseny ilay fiovana tezay aza miodany rejanao Sorato hoe izao mbola tia Rika. Dia ny nahazo ny Rdj Mozika ao amin'ny kategoria rock dia Erika du Rock Tagatsitamaso. Tao anatin'ireo hira enina nifanenana teo amin'ny sokajy rock dia ilay hoe Dakatsitamason'ny Erika du Rock fitorin'ny Puralry no safidin'ny PN sy ireo mpakafy rock manaraka ny RDJ. Fandroany zao i Erika du Rock no nahazo trophée Rdj Mozika arabaina Erika. Aiza Erika sao dia mandaka tampoka vanerina. Salama daholo tompoko! Avy Palais! Voalohany teny misaotra betsaka an'Andriamanitra dia mankasitraka be an'ny Rdj Mozika manome sehatra ray ampisehoan'ireto mpanakanto mana-talenta be dia be ireto dia ankasitrahako manokana i Puralry. Metsika tehaka mafy be zafady tompoko izay niara-niasa taminay tao anatin'ny hira io ary indrindra fa ireto musicien mana-talenta be ireto no tehaka mafy be tompoko mankasitraka anareo mpakafy rehetra satra tompoko. Mbola tsy tapitra ataotsika roka ihany fa amin'ilay fomba fiteny hoe roka mavesatra daoary. Rock mavesatra antaona 2024. Devil Luaran. Listen to your heart, all Kenya. My dark secrets, dark inside. Nufrazi, Zucampita. Nuniati, Egregor. Solda, Spiriti. Iza ndray tsy ampiandraziko elinareo a Yalkinia, listen to your heart. Efa mantonany maro ny groupe Alkinia no niangalin'ny gadona power metal tarika izay anisan'ny mazoto manatitra hira ty amin'ny RDJ. Single nivoaka tamin'ny faraparan'ny taona lasa teo, Listen to your heart, izay mahazo ny trophée Rdj Mozika rock mavesatra androany Alkinia. Falmerabatsika rehetrarehetra dia mankasitraka be da be anareo a. Dia tsy hitako loatra moa zany tsy tenenina fa
Misaotra, merci beaucoup. Ye, dia ny ho atolotsika manaraka eto indray a ho an'ny variété duo na groupe ho jerentsika ara izany ny fanenana tamin'izany. Variété duo ou groupe antaona 2024 Ambanimbany Nathan Gabri featuring Keka Sushi Asio Fanajana Big MG featuring Gelatop Fasambaraku Rijad featuring César Atofo Kuiki Sifara Jones Tukuntetwa nao César featuring Daddy Love Si possible DJ Nega Singa Taxa Ufuzi Vula Elidio featuring Lifa Ny nahazo ny amboara variété duo moa izy ity a dia i César featuring Daddy Love. Tokony teto anao. Fiara-miasa ara mozika iray mibata amboara androany César révélation teto amin'ny Rdj Mozika tamin'ny 2024 artiste de l'année tamin'ny 2024 Daddy Love efa artiste de l'année raha ny eto amin'ny Rdj Mozika ny resahany variété duo ou groupe ilay hira tokony teto ianao any César featuring Daddy Love. Raha dika amin'ny teny gasy zay salama aby sika rehetrarehetra akory aby miteny anazy za hoe calme fa enti-po loatra dia misaotra atsika mpakafy rehetrarehetra dia misaotra anareo ny fidy anay misaotra ny Rdj dia misaotra ny mpiara-miasa rehetrarehetra dia Merci beaucoup bandy tia sangisangy be le zandriko merci koa zandriko ela be zay namorona ny io ray sisaka tamin'ny roa maraina raha tsy diso ary ny eritreritranay tamin'izay hoe tsy maintsy mahazo Rdj satria tsara le hira miezaka zay mankasitraka ny Rdj Mozika merci Manarota ndray Daddy Love mitohatrany ny elanonantsika amin'izao fotoana zao ara-pahaina sady ireo zay efa nahazo teo taratazesikajy maromaro zay zao tsika dia anaraka mpihira anankiray amin'izao fotoana zao atsika manaraka amin'ny page Facebook amin'ny alalan'ny TVM isika manaraka koa anaky ny site web ny Rdj amin'izao fotoana zao miarabantsika rehetra efa atao anatin'ny Rdj Mozika nareo zao efa ny sady nahazo ny amboary zao tsika dia andray makoa vavy ary namoaka album izy tamin'ny taona iny dia efa hitantsika anaty plateforme any izay album an'izay miaraka amin'ny Jos Mena. Letega izegi tiano, izegi fidino, izegi tiano, izegi fidino. Surano, surano, surano fa ize, surano, surano.
Merci. Mari-pakasitrahana efatra no atolotreto ny sokajy fiderana, variété solo féminin, électromusique ary ny chataraga dancehall. Anolotra an'izany trophée zany ary i Malala Zafindrakoto avao amin'ny tarika zay. Efa nahazo trophée betsaka teto amin'ny Rdj Mozika, spectacle de l'année tamin'ny 2024, mozika soft tamin'ny 2025, raisitsika i Malala.
ao ihany koa i raitra mpanao atsikana mpikarakara ny Joconso Festival ary Betige Comedy Club no nahafantarana ny Belawik andray anjara amin'ilay show hoe amoriry raitra atsoatsy mpanotra fandaharana ilay hoe zany de tsy hay eto amin'ny Rdj raitra Rdj Mozika andao ary Ave Rdj Mozika faly miaona aminareo dia faly koa hanolotra an'izany loka amin'ity fifananany ity zany mozika fiderana tiaka be aloha fa tsika tena mahay midera ny gasy dia nao atsika hoe izavy zany rahalahy mpirahalahy mpiravavy mpianada tafakatra anatin'izany mozika fiderana zany fiderana antaona 2024 Amino Raiki Revival Messengers Derau DGC Fahasoavanao Pepe Shine Ilay feo Ariane Izao mahalala Enka Izao no Andriamanitra Mial CMG featuring Lovatinas Bootcale Izay vonina no mandeha Riza Rasolondray be Mideranao Joss Band featuring Monica Nzava Meanwhile Bootcale Tanora masina itaosy sahirana be tsika tena somary ao tsara daholo ny mozika fiderana fa tsy maintsy misy moa ny atao hoe mpandresy fifananana dia te afatsika mafy be izao mahalala Enka arahantsika teaka be Enka fandroany Enka izao mahazo trophée fiderana zao ity hira izao mahalala ity dia anisan'ireo hira folo tao anatin'ny faninana arabaina i Enka fiderana Rdj Mozika 2024 faly miarabantsika rehetra voninahitra ho an'Andriamanitra irery any tena deraina ny tompo amin'ny zavatra rehetra dia misaotra betsaka any Rdj mikarakara an'izao sehatra zao manome sehatra anay ao amin'ny hira fiderana mankasitraka indrindra tompoko dia
ny raha fiderana moa tsy mijanona ho mozika fotsiny fa tena mitondra fiainana ho an'izay olona mihaino anazy dia tsy izy zany fiainana zany fa Jesosy Kristy irery ihany ary izay mpidera rehetra izay hitanareo na voatonona teo na tsy voatonona teo dia tanjona iray ihany anitatra ny fanjakan'Andriamanitra dia samy feno voninahitr'Andriamanitra reny hira reny samy ampiasain'Andriamanitra amin'ny tandrify azy avy ka ndao tsika hifanohana tsika zanak'Andriamanitra ndao hifankatia toany mpiderantsika fa mampahery anay be mihitsy ny fanohananareo dia saotra betsaka tompoko dia raina Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Dia tia mpiandona tompoko lazy tompoko vavy dia faly miaraka malala manolotra an'ity zavatra ity metsika tiaka mafy tompoko lazy tompoko vavy malala. Misaotra ny tompona andraikitra ao amin'ny Rdj Mozika ihany koa nametraka ana amin'ity kategoria anankiray ity satria tafiditra ao daholo ny engany mba ny crush ny azo ale izy hoe tafiditra ao anatiny izy. Ndao arahantsika tompoko lazy tompoko vavy izy daholo no nandray no tafakatra amin'ity catégorie variété solo féminin ity. Variété solo féminin Antona Evadrambrapul Sruari. Aleoko célibat danse mena. Contrat Wendy Catalina. Tiwo Poali Mina Bolimaku. Timisiana Okao Stéphanie. Vita Piqûre Anisette. Zalov Black Nadia. Engane mba encourage qui ni palais de place tompoko vavy dia Vita Piqûre Anisette. Trophée voalohany azony Anisette eto amin'ny Rdj Mozika ity androany ity. Vita Piqûre dia hira nivoaka tamin'ny volana marsa 2024 ary anisan'ny hira izay efa tsy afaka ambavan'ny maro. Variété solo féminin eto amin'ny Rdj Mozika 2024 Vita Piqûre Anisette. Mety soa kamarady mbala tsara tsika jiaby efa vita piqûre zao efa vita piqûre asa zia hoe voalohany indrindra soratsika Zagnahary mbola nafahatsika fanojy ny an'ity nahazo fofokaigny salama tsara faharoe magnaraka zegny merci beaucoup Rdj nagnano soma masiro be ty drako magname voninahitra artiste merci beaucoup Rdj ary merci beaucoup koa la famille naka jiaby ray aman-dreny ayo manarô ary tsy adigna agnatin' zegny koa vadiko ry oe tsara miala za izy merci beaucoup manogna ary indrindra anarô jiaby mpankafy merci beaucoup i raha ty drako grâce aminarô nintsika jiaby izy ty izy koa tsy anarô ty Anisette za tsy nazy ty donc merci beaucoup mpankafy jiaby mirary soatsika jiaby toy izy atsika ihany mozika électro zay indray no jerentsika hoe izy avy ary no tafakatra mpifanina atsika ato. Électro musique Antaona Evadrambrapul Sruari. Aramtsangana Code 18 featuring Elia Miangal. Ariela Jack, CMC, si Alson. Milay
tsara misy azy Lilmaker Tsy misy tsara koatrany efa fantatrao fa hoe resaka nino Mombazy Noasy Mozika Axloway featuring Kio Muzika banafudikyo muzika unamaku Muzika banatikyo muzika yanako Muzika banafudikyo muzika unamaku Asisika kikika be aloha ny mpifaninana tafakatra rehetrarehetra e. Ny voafidy ao anatin'ny mozika elektro mety be ty ary elatra CMC sy alson Rano mahakasika ny itihiran'ny CMC sy alson ty dia 10 taona tamin'ny 2024 hira hoe ary elatra io remix remastering miaraka amina clip vaovao ihany koa 10 taona taty aoriana fiara-miasa misy vokany tokoa ny an'ny CMC featuring Nelson Trophées électromusique Rdj Mozika 2024 Akory aby sotra betsaka nanome an'ity coupe milay be ty sorana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia ny Rdj manome voninahitra ny artista rehetrarehetra dia ny vady aman-janako sy ny famille rehetrarehetra ary izay nisafidy na tsy nisafidy ary CMC koa tsy adino misaotra nareo rehetrarehetra ny safidy ny arielatra ary misaotra ny Rdj manome sehatra ny mozika elektro eto amintsika dia iny moa zany 10 taona arielatra 2024 isaorana nareo mifidy rehetrarehetra i Anthony Relison nanao an'ny clipin'ilay remix misaotra tompoko Mbola ometsika teka ihany be mbola ometsika teka be ihany koa tompoko lasy tompoko vavy Rdj mikarakara n'ity hetsika ity metsika teka mabe Rdj tompoko lasy tompoko vavy va voilà zao dia tsy ampiandrasina ianareo fa to dia ometsika hoe izy indray anao atao amin'ity catégorie ity chata raga dancehall tompoko lasy tompoko vavy ndao aroa rahantsika hoe isa daholo Chata raga dancehall antaona 2024 Colombian, Tribal Kush, Kiba, si Basta Lion. Bomba Colombian, West Indies, Caribbean. Kila Launi, Ali Wanja, si DJ Mr. Gary. Copeta, Babs, si Raya. La la la, JS Twins, Binza JMSH, Sinanza. Murda, Nathan Caprisi, Washnates. One Shot, Alvin Brown Beats, featuring Basta Lion. He's away! He's away! Ni pandres tu plus tu vavi dia Colombian Basta Lion. Big bumper Colombian, big bumper Colombian, big bumper Colombian, West Indies, Caribbean. Bombo clat. Arte bola bombo clat. Waratsika nay manaraka kobatana mabasta Lion. Manaraka ndray dia resaka slam tsika eto poète rebelle.
ajateza maserareo raho mpamonjy lamesa maray mpiservi fa izay nahatolo so fianaran-katesizy raho vita sakramenta laniko tsy misy pito tsy didy folo anaty testamenta ohatsy Deutéronome toko fahalimy andininy fito folo amby no valo folo amby hoy re ka mamon'olo ka mangala balin'olo ka te halatsy ka manaova volombelo sandoka handavoa ty namanao ka maniriniry koa ty fananatolombonao zay ty anatsy ty say fehezy ty forohiza tsy hitsiriritsa ambolo fialona ndre amty fiainy ndre amty fiainana ndre amty anana ndre amty valana tsy azo atao hinte amaso avao ajabe imaserareo raho fa ho nanampisa ereo koa aza fa botsy aloha ty fotoa nandeha nianatra ny tany lavitsy ka la nahita fiaina tokoa ny bolisa tsy mberoa olombelo avao koa moa tena manakilema mandia tany ka lena nanandranandra ty fataon-daty na vitavita raha raty anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty mena tsy aho hafa-tsy mama halinoko boto tsy katesiziny fihinoko fangapanahy tsy nilinoko tsy fananara ro tsy niampy fa zaho ro tena tampoka tamin'ny valin'olo ro nirampy tsoforanao raiko fananota potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko zava-misy nefa fa haiko manambaly manananaky e ary tsombia ho ahiko fe resaky nataony akory nanita tsy disaiko manampitiavanay hoe i zay ty nataony torapo tsy nesako saisasy koa ndravandy zay ndrato fa ty ahy tompo masy fanilà raha fanikinia avy amy rany linisako leny sokafoko taminy varavarany paradisako mbo mireky tsy andohako aby kasikasiko nisy taminay niahinako marina aloha zao tsirony fitiava zao tamizay na antiny aho natondany tetia teroa genagena koa ho nankafy tambany tatoa resaky ka resaky fa ty ahy vetsivetsy tsy tanteraky eritreritry sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny fa ho tako anatriandranahary ndra tsy nataoko aza iny satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka no ny zava-kinasa hatao ty fanente ampelana lehilahy anaty fanirihan-dranto azy lefa naman'ny jangajanga avao ka lafa baka nandiny tena miapanga tena zaho nanota tamin'ny faniriako tamin'ny eritseritsiko tamin'ny hevitsiko ary tamin'ny raha nikiniako fahotako izany fahotako bevata tokoa indrindra moa fa le lehilahy etoa tsy hafa tsy ia fa mbovaly ty namako avao koa malahelo mafy aho amin'ny tsy say raty vitako namana mpandroso an-trano ro nananako eritseritsy hivadihako naniry mare loatra saky mahita androzy amin'ny masika mifampihano mifankatea ka vonampily tsy resaky tamiko le lehilahy ingy zaho nandrevirevike masiko nanenty namitaky ty foko naniry nandoto ty saiko tsy voafeko ho nandavo anahy fe nalaky ny hiratsy lafa nibizibizity ty fanahy laha ty masonao iry manafintohanao omboto alao laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao tapaho fifandrasinesy le lehilahy nitapahiko zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko tiahin'olo tsy robahiko
Andaondray ary ho fataritsika ny momba nyreto sokajy manaraka ireto ny R&B, variété mafana, musique vivante, ny sokajy populaire. MC Didiman, danseur professionnel sy chorégraphe izay efa nisolo tena ny Madagasikara tany ivelany tamin'ny fifananana dia, fondateur ni Ayams Boys sy ny communauté de danse urbaine de Madagascar. Panafana lanonana ary matianina eo amin'ny tontolon'ny dia, tompon-dakan'ny Madagasikara tamin'ny fifananana hip-hop, MC Didiman, Florent Pagny, maître de cérémonie sy animateur événementiel, influenceur amin'ny lanonana rehetra. Mpanolotra fandaharana tamin'ny fahitalavitra izy teo aloha, ankehitriny izy dia mifantoka tanteraka amin'ny fanentanana, efa nilala horonan-tsary ary mpandihy ihany koa i Pagny. Rdj Mozika, 2024, andao ary. Yo, ao daholo ve! Atao ve yeah! Okay. Faly miarabantsika rehetrarehetra dia voninahitra be ho an'ny mpandihy no hijoroana eto. Izao tsika dia anaraka ireo nome rehetra tao anatin'ny sokajy R&B. R&B, antaona 2024. Akaiky fo, Tokyo RM. Miadidimar, rono tsy maintsy kofoko. Fianakaviagna magnategna no ipody fô tsy mety kolera atao aty tsy mety Dina, Lil Maker. Fiti Aniufo, Santa. You Fiti You, Ismael. Toxique, Denise. Sikinya, Lion Hill. Timampanai, Fiti featuring Sifik. Iza tsara ozy nareo? Iza! Ao raha ho teneniko ny nahazo ny trophée tamin'ity dia i Tsikinya Lion Hill. Yo, mankasitaka antsika jiaby any fidana tamin'igny sokajy igny ankafaliagna be fogna. Sy koa tsy takena rehetra azotsika sy donc nitsika jiaby izy ty. Sôtra betsaka ny Rdj magnome lanja fogna ny mozika malagasy amin'ny alalan'ny Rdj Mozika. Inoako fa akeo fogna nare amin'ny vokatra magnaraka zay boaka aketo amin'ny taona 2025 ty. Azo misaraka amin'ny agny amin'ny page akagny zay tsy ataoko lava be resaka fa mankasitraka antsika jiaby big up atoko tonga agny. Yeah man. Miarabantsika rehetrarehetra. Efa mafana be no ambiance atao amin'ny Palais atao anatin'ny cérémonie ny Rdj Musique 2024. Aleo ary tonga dia hojerevantsika so ampatsivina kely hoe izavy ireo voatsonga hiatrika ny safidy ny besiny maro atao anatin'ny kategoria mozika variété mafana. Variété mafana taona 2024. Famerimbola Stéphanie. Lanku Elidio. Olatidoku Mina Bolimaku.
Ultsara Anatal. Premier amour, D-Line. Ramalala, El Joe. Valmbavaku, Skies. Sasa Easy, Parish. Azov metsika trophée ty e. Fifaliana ho ahy amin'ny alalan'ny Rdj ny manolotra ny trophée izay nandrobaka ny amboara ho an'ny variété mafana ho an'ny Kaiza Ras Kaiza Valmbavaka. Isataona dia mahazo amboara foana Skies. Ary tamin'ity Rdj Mozika ity dia tao anaty sokajy variété mafana nahitana mpifaninana anankivalo. Arabainy Skies mivoaka mpandresy Valmbavako variété mafana Rdj Mozika 424. Manao ana daholo. Tena tsy napoziko ity tamin'ity indray matoraka ity satria tena bokina be daholo mpifaninana teo. Tena tsy napoziko. Na foko raha tena mbola dia misaotra betsaka ny mpakafy rehetrarehetra, misaotra ny Rdj, misaotra n'Andriamanitra, dia misaotra ny ekipa rehetrarehetra tamin'ny Valmbavaka iny, mpanao clip rehetrarehetra, tsy lavina, indrindrindra raha tsy izy koa ao dia ho ampakafy dia gasy plato piso misana tompoko. Eny ary mbola ao daholo tsika rehetrarehetra, mankasitraka tsika rehetrarehetra fona. Miotehaka be aloha ireo artista rehetrarehetra voasafidy e. Izao tsika dia hijery indray ireo nommé rehetra ao anatin'ny musique vivante. Musique vivante antaona 424. Confesco, poète rebelle. Kasikasiko nisy taminay niahindako marina aloha zao tsirony fitiava zao tamin'izay na ankiny aho na tontany tetia teroa genagena koa nankafy tambany tatoa. Koezi, Mamansololo. The Black Angel, Rapo Atlas. La facciana Java, dalla fabe fitiava. Sana Harbe, Mina Bolimaku. Iza tsara aza matahotra nareo fa nazara mitataina be manolotra an'ilay izy ety fa aloha fa ho teneniko izy ny nahazo ny amboara tamin'ity indray mitoraka ity dia i Koezi Mamany Tsololo. Amboara voalohany azony Mamany Tsololo teto amin'ny Rdj Mozika ty androany ty. Musique vivante izay sokajy ahitana fiovana foana amin'ny mpandresy azy isan-taona. Koezi no lohateny nivoaka tamin'ny taona lasa teo entiny Mamany Tsololo mandray ny trophée Musique vivante. Sotra betsaka avako jiaby e, zay ty tsy de mahay miresaka fa zay isaka lavany amarambitsy. Tsy de mahay teny tsika ty matompoko azafady
fa misaotra ny Rdj ary misaotra PDG nay ao pafanay nanotra anay ary nanao mihira anay. Saotra betsaka anareo mpitandreny aby rehetrarehetra. Saotra betsaka anareo afako aby. Dorko anao e tompony koene hoe tompy lafandia manongalika magnandria koetinareo ba ede koetinareo e amaranako ny anjarako satria efa miplace ny tsara ambiance zany a. Maro vazo tamin'ny 2024 zay fa ireto ho ampatsahivina anareo reto ireo tafiditra ao anatin'ny sélection musique populaire 2024. Musique populaire Antona Efatambropolo sy roa arivo. Rura Paraki Tiera Kuga Mamulava Nathan Gabri Satfal no Malayelu Rautu Tendanao Wada Sionks Mavy be le combat sina tabataba sy teka ho an'le artiste rehetrarehetra teo. Ny nahazo ny trophée ho an'ny catégorie musique populaire 2024 dia Satfalo Malayelo Rautu araky ny maha hoe sokajy populaire azy dia tena nanenika ny Madagasikara ray manontolo ity hirany Raoty ity. Zany retsika zany ilay vazo hoe sady falo ny malahelo. Androany dia mirabasytsika populaire Rdj Mozika 424. Na dia efa mateza tsy afakamponay avanay foana na tsy namanay tsony rehefa tonga ny ora tsy zao kalony zay hoe rofina dia miaramira daholo re mifangaro ny mamy sy mangidy dia atsika rehetra amin'izay hoe sady faly amin'ny malahelo ahoana sady faly amin'ny malahelo niza malahelo niza misaotra tompoko zao hoe ty tolo ty dia efa nanomboka tamin'ny 2004 ty tolo ty dia misaotra ny Zanahary natonga atsika teto dia natonga ny Raoty teto dia misaotra ny Rdj dia misaotra ny ray aman-dreny niteraka anakiny koa dia misaotra ny zay nifidy rehetrarehetra nandany crédit fa avery kely ihany hoe efa tamin'ny 2004 ty tolo ty nandeha dia misaotra ny androm-piaindy koa moa ato aorianako ato izy ato organisateur matoky atsika hatramin'izay misaotra ny boss production organisateur matoky atsika hatramin'izay misaotra ny sitraka meritsetosika fa milay ty dia zao faraparany na dia tsy eo ary rabainay dia tolona ho amin'ny bainina sy rabofy ty tolona ho azy ty ary tsy hitany rabainina kory nalaza misaotra tompoko za tsy faly tsy malahelo tsy fa ny zavatra mahafinaritra dia zao ny pira amin'izao fotoana zao mitovitovy alava daholo zahay ao anatin'ny fikambana hoe FFKM fikambana fokely eto Madagasikara ary Raoty ny président Basta ny vice-président ary zany troisième oresika ny pira manaraka isorako Zanahary isorako ny ray aman-dreniko namehana ho tonga eto dia isorako ny rafozam-baviko sy ny rafozan-dahako na amin'ity exako ty exako izy ty fa za ngoma fa izy za tsy mavandy fa tegna ngoma waindia uraisika wandi Catalina
tem basrarni Cosa facendo vajani Malava fiaranga fitiam famane fatizengni no Manganu chane fatita Fitiavagnu tizeta tetka vita Komisira ileno amina kwa azno Za adono mindo zanatia Ziambingi si chapononyati Zayale Oh zanatia Zedale Ziambingi si chapononyati Zayale Everi kumbo masuanda noini Nampazava fogo Nefa ora nanjami Vaja vaja Nampanduksa Everi kumbo fanzava noini Naganzani do Discalcule zami noin Discalcule Everi kumbo masuanda noini Nampazava fogo Nefa ora nanjami Vaja vaja Nampanduksa Everi kumbo fanzava noini Naganzani do Discalcule zami noin Discalcule Yep. Banato kuntian fara faeza kue Vengo chango chundekte neki na vali mizeni Mangi infoza fotina zikuwawawa Iskwantenga tiati masaki mitawawa Jaki misi malu malu misewa mfiena ngane Nataitis disimbo vali valieni fontenga Mangi infoza fotina zikuwawawa Iskwantenga tiati Atkazabi Hatsara nangindo Holuko chabi tenga chabi ngizeli Yamuto Sami turungu vatibe Kami evije tusaya langa Mamja buto Hatsara nangindo Holuko chabi tenga chabi ngizeli Yamuto Sami turungu vatibe Kami evije tusaya langa Mamja buto Alela Manginuizi kombo mitucha ni maji Makasi chake Niskadi chill, tropical contemporaine, afro duo ou groupe Noara Tikindrai. Yarana amin'ny Anisha Joe, Pihira, pandesiny ny fifaninanana Star Academy tao amin'ny TF1, efa nahazo trophée Sokajy musique vivante izy teto amin'ny Rdj Mozika, monina ny ivelany izy ary amin'izao fandalovana eto Madagasikara zao dia manomana seho atsika izy ao amin'ny CCSK Atsoatsy. Tsiliva, Prince du Kilalaky no afantarantsika ny Tsiliva satria izy no ny moderniser an'izany hoe kilalaky izany teto Madagasikara, mihira, mandihy, pitendry, efa nahazo trophée betsaka teto amin'ny Rdj Mozika, révélation tamin'ny 2024, artiste de l'année tamin'ny 2024, Rdj Mozika 2024. Famiravantsika rehetrarehetra ove Palais Ye, faly be ny tena koa voalohany no eto amin'ny Rdj dia misaotra betsaka ny Rdj nanasa ary manome sehatra ihany koa ny mozika malagasy satria mana-talenta faly be mahita ny mpanakanto be dia be ireo dia
Anotritsika ny mozika chill dia ho zaraina eto daholo ho jerena eto zany ny nome anatin'ny kategoria mozika chill. Chill antaona 2024 alohan'ny veloma miaro tanjona amboara sara fenloko zoasina afanana Nate Takes Uzaraiky lovaniro taranaka Nireta nuva volumbeluna Milanao Juari Nufi Océa Marlin Tia Aline Kaluina Kelly Ikalalila Zautia tanjona ranjena velo Fatia feniko ezaty mafoy fa mamiko loatra ilay miaradia aminao ridina Eny ary ny nahazo ny amboara ao amin'ny kategoria mozika chill dia afanana Netexa rehefa tsy hita kely Netex dia miverina mitanjana raha mozika indray ezaka nataony tamin'iny taona lasiny izay miody vokatra tsara androany Rdj Mozika 2024 sokady chill ny trophée raisin'ny Netex anio tamin'ilay hira hoe afanana arabaina Netex Gloire à Dieu. Zay ny voalohany indrindra. Izy nameny talenta dia raha tsisy anazy tsy afaka mizara an'ilay izy dia misaotra ihany koa an'ilay manome inspiration anahy ho an'iny iriny narindra mamany anialy dia misaotra ny mpiara-miasa rehetrarehetra misaotra ny Franky Blazer Zoukeli DS Group nanao ny clip Lucara Arjona dia shout out to my men Masinady raha tsy teo koa le ry tsisy reny rehetrarehetra reny misaotra tompoko misaotra Rdj tompoko lay zito volonté-ny aloha zany faly miaraban'Andriamanitra omentsika orakoraka mabe patron ambony tompoko lay tompoko vavy misaotra ny Rdj Mozika manome hery ny mpanakanto ny sehatra ohatran'izao ka tsy ataoko lava aloha ny resaka fa tonga dia atakatsika ny araitsika eto ny kategoria manaraka zany nome rehetrarehetra amina mozika tropicale contemporaine Tropicale contemporaine antaona 2024 Baikali ALG Baikale, como se la idea de chocolat, chocolat, wawa, chocolat, caramel chocolat,
Kawich Misosi, Jerry Marcos. Les Aou, Général Degré. Mama Denza, Black Nadia. Miaramila, Elidio. Mi papai Marini, Mamu. Soma Soma, Amiral Killer. Iza batao mafy moa isa roa telo iza we ya Baikali ALG Irafalo no nifaninana tao anatin'ny sokajy tropical contemporaine teto amin'ny Rdj Mozika 4 Baikali androany eto amin'ny Rdj Mozika no nahazo ny trophée. Ilay hoe ALG de fanafoezana ny hoe aomby laiganga arabaina Baikali. Eka, tsy ho lava resaky lay tsy mahay miresaky fa faly ty fonay. Tsy hainay ty hafalianay e. Awary. Ny catégorie manaraka ho jerentsika indray dia ny catégorie afro duo ou groupe ho jerentsika. Afro duo ou groupe. Azamalayelu, Oladat. Lukuni, FS Musiques. Mifuna, Skies featuring Johan Loïc. Pamurki, Rdj featuring Whiskin. Tadiava Vola, Eljo featuring Denise. Siwepaka, Rixenton. You and I, Rimka featuring Kiki. Dia ny nahazo ny amboary ao anatin'ny catégorie mozika afro duo groupe dia Zoukvavy malalaky Denise fit Eljo. Fiara-miasa anankiray tena niavaka tokoa ny any Eljo sy Denise nandritry ny taona lasiny. Tadiava vola, marina fa ny vola no ozatry ny fiainana ary nampaherezin'izy ireo tsika tamin'iny hira iny. Afro duo groupe Rdj Mozika 4 Tadiava vola, Eljo featuring Denise. Salama betsaka jiaby. Misaotra betsaka Zagnahary, misaotra betsaka ny Rdj, misaotra betsaka ny vady aman-janako, ny fianakaviagnako, ny ekipako jiaby. Fa ny tegna marina ty trophée ty dia any Eljo satria
projet ny Eljo le izy fa za juste invité tagnatin'ilay les projets fa izarainay roa zegny trophée ty tsy ake izy angambany akove izy tsy ake de nenay roa zany ty trophée ty de misaotra betsaka mpankafy jiabijiaby merci beaucoup isoragna Zagnahary isoragna ny mpankafy isoragna Denise naneky niara-nasa taminah tamin'igny hira igny isoragna atsika jiabijiaby zay nifidy isoragna koa za sy ny talentako de magnategna antsika jiabijiaby mbola ankafina fogna amity taogna ty norma be ny vokatra ho avy araha tsy tapaka de isoragna maventy be ny Rdj magnamia lanja ny artiste malagasy de tsinona ye metsika fitenana kely Andriamatoa ty arapirinao am'izao fotoana izao trophée d'honneur. Monsieur le Président, Totsika rehetra Yaraka itsangansika après tout téléphone. De atulu truanao atiaruvanauni anaraku raula sanianao kaula vitra veluma mandrapiao
azadino lalandava fampinamana isika tsy himbany fankafo itety bizara halaelo bizara hafali izao siana atramiza very namana milauzana ka izindra izao no antena ilazakuni manahirana isuluni tuerana aiza le vavatsike rainibozya kuramani nalianao kate hanurasa niati timiuva diresi nofara timiuva fanai timiuva fiti famiandri miandry atoa miandry ana very namana milauzana manairana isuruni Bora sisiteka mapeo ankera Bruno maka sitradrindraka tompoko afaka mipetraka ianareo a reny le hoe trophée d'honneur fanomezana an'izay voninahitra izay a faranirany Tiera Bruno zay natao reprise zay a betsaka izay zao koa tsika dia hiditra amin'ny manaraka indray a satria mo fotoana zay fanomezana mari-pakasitrahana an'ireo hira mendriky ny taona dia misy ihany koa ny hira fampisehoana spectacle iarana amina mpihira mbola ho avy eo rehefa avy eo a i Yarna ho avy anko Dilaina ho avy antarika Reko fa izao dia anaraka ny le beau le mignon za zay mpanentika jojoro afary la jalousie io zao dia ho rahantsika mirado
dianyanao nefazambola maika be nyande azavely andry ela fahitanao fany foko mitokokely anatiko ao oh yeah tsy tamana ato anaty kipetrake an-tratranao aza mandao ay wirery anao raha azo atao eny mangainao kavelao ahoanao zay tiako atao aza mamela ay olala mazatranao lazako indraisao fa ilaikianao. Tiao, tsy misy hoe naona fady izao lazaiko io fa tiako ny tena tiako lazaiko indray anao oh, tiao sanatriny anany ihany anao raha tsy maintsy hoeny izao anio izao dia ho iray ihany izao sy anao Ratsi efa ao anatinao lay afo tsy zaka anatiko ao eto ao miboretika tony adaladala tsy haiko fehezina na venina fa tiako loatra anao. Diaviko tongotrasy avietiko hatrany Paris tonga kianyan raha any anao na vola kanikoaza hatrany Etats-Unis tonga kianyan raha any anao fa tsy misy miasaka anay any erisery foana no mitondray ho tanteraha itiany fa mangiranao eu ratsika le miaramila atao ay hoe fa malahelo anao kaza malahelo anao si hoe fa malahelo anao efa ela loatra ao zinaitanao Sotra tompoko! Samy manana ny antony andehanana mijery spectacle kay ny olona tsirairay zay vao vetivety nafantatra an'ilay izy ny sasany tia nalazy fotsiny ny sasany misy ressource ohatra anazy ao misy ressource amin'ilay zavatra tenenin'ny mpanakanto zay no mandehanako mijery spectacle dia ny sasany mijery sipa fotsiny ity be indrindra be no difficile amin'io hoe dia hijery sipa io hijery sipa manja hono izy dia lasany amin'ny spectacle ny doublenina olona mahatakatra resaka no any donc tsy misy vehivavy bon raha hijery sipa manja ela
dia any amina spectacle na rappeur sa rô ohatra hoe any amin'ny spectacle ny RNDR fa tsy hoe hijery sipa manjela dia any amin'ny mozika nay bomba andeha hijery vehivavy manam-bola no any zany hoe revina mpanan-karena zany za zao nijery tamin'iny dia amin'izay mba ohatrany hoe manan-karena omeko sipapo lisany hoe aiza daholo nahitana ireo karazana sipa tediavilisany raha tia azo sipa be problème sy mora zaka lisany dia ndana mijery ay amina raha tia azo sipa snob nefa tsy dia afaka sy tsy dia manjakory dia ndana mijery roka maivana izany hoe ambondrina na maskatra raha tia azo femme forte indépendante dia ndana mijery niuraza any daholo manko no mère célibataire manala vokony raha tia azo sipa somary vindrambendrana nefa matavava dia ndana mijery wada siongs raha tia hita ramatoa efa maty vady izany hoe ilay afaka vadina dia raha tia andova ndana mijery contre gasy zany hoe miaingy raha tia hita sipa omena vola dia mandeha lisany dia ndana mijery tropical zany hoe tansomena na black na dia oui encore mon entreprise izany hoe tsy miteny hoe ity avidio e nataoko hoe sipa omena vola dia mandeha mba tsy tenenako hoe makrel raha tia hita sipa tsobolobe lisany dia ndana mijery roka mavesatra aza vai kely ty fa sao debe no mandray atendrony ny sipa mijery roka mavesatra dia tsy maintsy manao volo fa tsy hoe afaka etsiketsika le volo iny sao hoe volo ringitra be dia hoentinany ok raha tia ahita vehivavy mora fetsena dia ndana mijery hira gasy oui ireny olona ireny omeny laparakiray kartosy dia soratany amin'any tanetsy ambany avaratra dia mety antany isany hoe famaninina tsy voatonona ny reggae fa izany no mijery reggae zany laingako zany raha tia hita vazaly isany dia ndana mijery reggae dia raha tia hita olona pe tsara velatsila isany dia ndana mijery spectacle na choral zany dia tsy Rdj tiako namako anaraka ny momba ny reggae, pop acoustique, rap mainstream isika. Misy any Ertina, mpihira sy mpitendry ao amin'ny tarika rebika Ertina, manana rakira amin'ny anarany manokana izy, mpikirakira feo ary mpitatana salon de beauté iray eto Antananarivo izy. Raisitsika i Ertina. Tongnat, mpivohy ny gadona mozika rap, vao nivoaka andro vitsivitsy teo ilay album hoe HPD volume 2, mpanotra fandaharana Bombrush efa nanomboka tamin'ny 2010 sy ilay fandaharana hoe mody mitapy eto amin'ny Rdj Tongnat, anotra amboara eto amin'ny Rdj Mozika anio andao ary. Voalohany miaraba ny Palais, aloha misaboty Palais des Sports, Palais général eny akanala iny fa nisy koa mozika zay misy ny tenako dia ny eo amin'ny squad reggae ka ireto avy ny artista tafakara tamin'izany hojerentsika etsy amin'ny fitaratra fanalabeazana tarehetsy reggae antaona 2024 One Love Pacific Some love, some tukapu, anzara matuta faratu. Vintana mi famen, tenafti lambanaku. Azato forcé, Dalvis. Azato forcé, oh baby, forcé. One Mizanaku, D-Line. Milam Zulu, Jerry Marcos. Ulumis Tweta, Melky. Ka ity nahazo azy ty artiste ty suspense be ty a victoire d'Ilaine sur
sokajy vavao eto amin'ny rdj mozika ity sokajy rege ity ary dilaina ny nahazo zany voalohany manamarika ny tantaran'ny rdj mozika ny lohateny ho an'ny zanako ira izay manambara fitiavan-janaka no entiny maka ny mari-pakasitrahana androany rege rdj mozika 724 dilaina Akuriabe! Oye! Tsy nampoizina samy enjana iaby zahay tanatin'ny sokajy ty. Tsy nampoizina koa hanao rythme reggae zany fa ty hira ty moa zany ny tena niterahany hira tiky zany moa zany de hoe aleo ataotsika reggae raha toy pourquoi iny reggae satria igny zany le hoe fitepony fo zany de hoe aleo ataotsika reggae hira ty fa ny tena hoe tiavako ny hira ty de le tononkira satria zany misy namanay couple tsy niteraka de lasa ohatrany hoe nalahelo anazy de lasa tonga am'izay zany le inspiration hoe zanako ianao natsangako mananjanaka zareo am'izao fotoana zao na ty zananjareo tegna te zagny zareo ohatrany zanany zareo orakoraka mafy be ho an'izay hira zay ary orakoraka mafy be koa ho an'ny toliara baka aminay ihany satria olo reo baka aminay ihany Sura! Eny ary tompoko tsy vitan'izay fa hiditra amin'ny sokajy manaraka dia ny sokajy pop acoustique pop acoustique antaona 724 akory ataonao tsiry arendrina taratasy ny oraza lazao izy Patti Andreas namana manana Dona VMR izarany mami atena namanaoa tsy mafoy anaoa ivimbona lay vera ivivra vera Tianao safidy Tia Nate sy Miki Zakutianao Sapakwato nati kiani kuni ia lay fotoana ty mbola soso poinsa ben'olo teo arendrina taratasy ny raza félicitations miarabantsika rehetra mozika rap no atolotra androany teny foy kely fotsiny hoe mozika rap misaotra mozika rap dia nieritreretina hoe mandalo ihany fa efa 30 taona mahery zay nisy ny mozika rap gasy atao amintsika hatramin'ny etim-boanay rdj mozika ity dia manana ny anjara toerany rap gasy ankehitriny izy manana sokajy anankiroa zay atolotra androany makasitraka ny talehan'ny rdj mivady sy ny rdj ray manontolo mamelanja ny mozika malagasy ao anatin'izany ny rap gasy izay manana ny fandarany manokana bombroche isaky ny sabotsy amin'ny roa ora dia eto koa manararoatra manao hommage an'ireo tarika sy artiste izay namakilay tamin'ny tantarany rap gasy tany amin'ny taona 70 tany satria raha tsy nisy ny taloha tsisy ny ankehitriny Charlotte ho an'ny tarika Fab Daop 7 Tribe Karnazy Shaoboana Big Jim Da Jupas Bango Maroko Real Mafia Rise Rapadango Masdianka Takodasingabe Doublen Rabous Boudael Tag Norfend Center Samontaskaya sy maro hafa izay tsy voatanisy fa nisan'izany ihany koa ireo andriambavilandra izay nitondra ny anjara brikiny sahala mitarika PMG ny kilowatt Bomps Bug sy nasy ny sisa tsy voatanisy mialatsiny izay tsy voatoniny fa maro andreo ny tantsaiko ireo any mbola actif hatramin'izao taona 5 sy 10 dao
dia mirarosoa ny génération ankehitriny a mba hanao zavatra milay be kokoa no rezoko teo aloha sy anana an'ilay indrindrandrindra lazonady satria ny lazonady no mampiavaka amin'ny passionné sy ireo mpitsapy zao a dia jerentsika amin'izay ireo nommé amin'ny Rdj Mozika 4 sokajy rapy rap antaona 4 ahoana raha alianix sky mitondra andrelo miasa ahoana ramba reo tena miezaka ihany ny tafa fa tsy reo mpanambaka ny afafoana no afana ahoana ramba tegany iriste falomanendrika jamala fiaramonina titike tsy malalasa ala fixena fa tsy tapahana tsony zao mivalala Free My Down, Smalean, featuring Fabs Bros. Babylon upon a Roma brother. Double with my gangs Ekutenja. Independenza, KVR, Adama, Quintanyavu, KGB, Fefe, Rilki, Vladin Panda, Johan Kassam, Fitia, Princess, Westenberg, Cosmins, Tekma, featuring Tokyo RM, Sikali. PLR, Toufla, featuring MPL, si Salomon. Ok, ny nahazo ny Rdj Mozika 4 sokajy rapy dia Cosmitsy any Tekma. Rehefa tsy haino eny Tekma nandritra ny fotoana vitsy dia indro izy miverina miaraka amina song voaka tamin'ny herintaona narahana album hoe teboka vitsy izay nahitany ty hira hoe Cosmins ty fiara-miasa tamin'ny Tokyo RM Sikali mahazo ny trophée rap Rdj Mozika 4 Wilda voalohanteny misaotra betsaka ny Rdj karakaran'izao hetsika izao faharoan'izay misaotra betsaka ny Kali fa raha tsy izay tsisy iny refrain iny fahatelo misaotra betsaka ny Tokyo RM tabataba be ho an'izy mitsambra ngalo Fianaratsoa Tananarivo Tamatavy dia ny ekipa ao ambadika ao Vero Toky Krimba Sandry Wilda tsy dia misy raha tenenina be apart hoe Tamatavy Tana fianakaviagna jiaby namagna jiaby merci dia ho an'ny Rdj koa toizantsika hatrany fiarahana tonga dia ho jerentsika avy hatrany indray ireo anakenina izay mifaninana ao anatin'ny Rdj Mozika 4 sokajy rap mainstream. Rap mainstream antaona 4 Alamaku, Josmena. Zenka adimiala, zenks milalagi mangara. Faona afdemna, dola afdemna. No kwa mila ramaresa kan chovza. Josmena. Yarakanurna, Laz featuring Aniji. Se lalan tsara fizorany aramy ampita se mety ho tanjony fotorany aramy mamita iarakan'orona iarotafita iarakamorona fiainana zay mbola tsita se lalan tsara fizorany aramy ampita se mety ho tanjony fotorany aramy mamita Hollywood, RNDR, featuring MBL. Man Up, Masnad. Sakris, Wanti, Masamiatka, Zereja, Adnis, yeah. Mamur, Tatamana, Kazana,
manolotra ny anisanandro sakrizy ho antigny masamiatrika azy rehetra adnisy République, Sifaka Sazaraptais, MBL, ALP, Rdj Mozika, Lyrical Jill, Balz, Kim Sogami, Sabdak, Mashmanzak, Eclipse, Iris, Polo. Pepeta leva mit front en ligne. Affaire maluto à la une. République à la nouloula à la ligne. Zanak Tadanai, Agrad. Mamay, ny mitondra ny trophée moa dia amin'ny Rdj Mozika efatra amby roapolo sy roa arivo skajy rap mainstream. Oy! Tamin'ny heritaona efa mipehany le izy dia pehany indray izy amin'ity zanaky dadanay agrad. Yo, makasitraka PDB. Namay ny Rdj Mozika tamin'ity namay ny hatramin'izay fa namay be ny tamin'ity satria niakatra ambony dia ambony ny level dia nandresa mozika atsika dia misaotra ny mpiondana rehetrarehetra, misaotra ny mpakafy rehetrarehetra na fotoana tsy nikely soroka nanoana ny hiratsika dia makasitraka PDB re dia isaorana koa ny ao ambony manome taleta foana, manome zava-baovao foana hoe zao ndray ny atao dia ny amba-kozy kely fotsiny hoe amin'ity taon'ity hiataka kely satria rehefa nandinika PDB ny bahany dia mana-taleta dia mba hometsika sehatra indray zareo amin'ity taon'ity mba ho anjarany zareo indray ilay izy fa zany tsy midika hoe tsy hanao rapy na tsy hanao mozika intsony fa mba hometsika ny zareo indray sehatra dia amin'ny heritaona indray miverina dia makasitraka any IS Entertainment teo amin'ny clip makasitraka ny CGs teo amin'ny audio makasitraka ny ekipa ny agrady rehetrarehetra amin'ny fanohanana hatramin'izao io misy anankiray io big up. Ya eny potsofinao le tonga dia rap gasy mbola zasotina taratasy fa tonga dia lefaka fotsiny eto dia ho hitanao fa zany le izy rehefa tonga le hira dia tonga dia anena poti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 
les prises. Ah, DJ. DJ. Merci, DJ. Aïe, 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 aïe. Ish. Mahafinaritra le manao rap. Zay tena zavatra hitako. Mitoetrany lalonantsika. Anaraka avy hatrany antsika ny mpihira manaraka zay anafana lalona amin'izao fotoana izao a. Dia tsy izany fa lay anisany tondra ny avo ny anarana Madagasikara tany amin'ny faritra Afrika iny a. Dylan! Mahere, mahere, mahere. Mahere, mahere, mahere. Zay ty faniriako. Zay ty faniriako. Mahere, mahere. Misy anao tsy very. Hafa vaolity ny miay nankilanao. Mahere, mahere. Misy anao tsy very. Hafa vaolity ny miay nankilanao. Zay ty faniriako. Ao tsara verdy zay.
Tratry togna ebasika iaby e. Tonga soa amin'ny DJ. Efatra amby roapolo sy roa arivo. Pare hira iraka aminay. Hainareo hira iaby. Hainareo hira ty. Misengesenge zao mananao. Misengesenge zao mananao. Misengesenge zao. 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 Gena kingaiko. Limitili kwa isama. Sinda kwa langu sento. Problema le rava. Una meglio le rice. Che ti non mi sava. Amino sono le fice. Simila hava. La vicina ura ci vita go. Invece ma fezzi anche la no. Maria no rutiaco fahina go. Fahina go. Fahina go. Misengesenge zao mananao. Misengesenge zao. 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 Palale. Su figurano na wande. Aita ni mami singi zara. Zapatita. Ando falalanga. Su figurano na wande. Aita ni mami singi zara. Zapatita. Ando falalanga. Ando falalanga. Uya wene chia. Uya wamba. Fitava son que falava. Su figurano na wande. Aita ni mami singi zara. Zapatita. Ando falalanga. Su figurano na wande. Aita ni mami singi zara. Zapatita. Ando falalanga. Ando falalanga. Somebody samtare. Ando falalanga. Yeah. Ando falalanga. Satya Maera mahere. Ireto indray ny trophée Rdj Mozika ho atolotra ny pop solo, variété solo masculin, afro-féminin ary afro-masculin. Ireto avy ireo anolotra ireo mari-pakasitrahana ireo. Shine, mpihira, mpikarakara ny festival Makoa, efa mpandresiny All Music Africa Awards izy. Raha ny teto amin'ny Rdj Mozika dia efa nahazo amboara betsaka izy. Tany saina fotsiny ny artiste de l'année indroa tamin'ny 2017 sy 2018. Razaka Vonjaka, DJ Lupin, anisan'ny efa tena matianina ao amin'ny tontolo misy azy, membre ny RDJ Steam, sady mpandrara amin'ny hôtellerie ihany koa izy. Animateur ny fandaharana Master Mix eto amin'ny RDJ, nanomboka tamin'ny taona 2024. Silvano Ratsimandresy dia matianina eo amin'ny fanatotosana sy famokarana horonan-tsary. Producteur i Silvano, namorona ny SR Events, agence mpikarakarana lonana. Rdj Mozika, 4 Mbala tsara antsika jiaby. Agnatin'ny place tiato zao mahita star international maro be mirepresente Madagascar. Fa natongavako eto moa zany dia hanolotra ny trophée ho an'ny pop solo. Arahantsika vetivety ny sary mikasika an'izay. Pop solo, Antaona, 4 Aleoko misitaka, Joanne. Angambaki, Juasna. Fanantenana, Colombrane. 4
Mbayan Ayam. Luffy Polo. Tantaratalu Racroots. Tikeli Steph Rambi. Izy koa za magnano hoe ianareo ve sy ianareo ve Mbayan Ayam. Zarena androatika anjery lanitra ny ranomaso mipatrapatraka ny orana latsaka zany kikika mafo hoe vonjeo Nopofony Ayam isan-taona fa afaka miaraka tsara ny slam poésie sy ny fahaiza mihira. Azony ny trophée pop solo androany no ilay hira hoe Mbayan arabaina Ayam. Sotra betsaka voalohany misotra an'Andriamanitra indrindra satria raha tsy izy efa tsy tetitsony ato amin'ny 2022 zany. Misotra betsaka koa ny vady koa satria izy namorona ny ririny. Misotra ny DS group satria zareo nanao ny clip ary misotra anareo pankafy. Wow! Nahoana no tazominao eto fantatrao faratra navelanao ny toetra betsaka tatompoko non. Wow, misaotra betsaka mankasitraka ny shine koa fa tena honneur be hoe nao mameno trophée ako. Misaotra tompoko! Dia efa miarabantsika rehetrarehetra DJ Lopine, Rdj Steam. Zao ty dia anaraka ny variété solo masculin. Variété solo masculin Antona efatra amby roapolo sy roa arivo. 2024 Naël. Afaka Asaloa Nathan Gabri. Alua Judas. Ex Anatal. Goodbye Sahili Rootsman. Mamai Lima. Mavanti 2.0 Big MG. Na Alanao César. Soranaka Publieku Daddy Love. Velo Mamaboto Arish. Dia nanazo anazy Veloma Maboto Arisha. Voalohany indrindra zany faly narabantsika jiaby na ny eto antoerana zany na ny ampita-dranomasina zay magnaraka an'izao fandaharana zao amina faliagna maventy be moa no isorako anareo havagna namagna indrindrandrindra anareo mpankafia na ny tsy mankafia koa na fofotoagna ny safidy Arisy Velomany Maboto na zahoantsika zao aboara zao magnantegna za fa mba ankafia fagnafagna anareo am'izay vovotra jiaby mipoaka akeo. De isoragna manokagna ho an'ny label Imad Musique, Studio Soaleka, Nelson Bidon et Track,
zay nagnampy ny karakara sy nahandro an'iny vokatra iny. Dia isoragna manokagna koa ho an'ny Rdj Mozika izay nikarakaran'izao izika zao mba fanomezagna fankasitrahana ho an'ny artista jiabijiaby mankasitraka toy. Voninahitra aloha n'Andriamanitra rery ihany a. Faharoa manaraka izay dia mbola misaotra ny RDJ manome lanja ny artiste malagasy. Fahateto farany angambany dia mbola mankasitraka ihany koa ny RDJ satria izay moa no solotena ny mpikarakara eto anolotra an'ity amboary ity ny catégorie afro-féminin. Andao rahantsika ireo nominé ao anatin'izany catégorie zany. Afro-féminin antaona 2024. Jala Stéphanie. Efago Mina Bolimaku. Matuk Zanahari Denise. Mavandi Arna. Moki Wendy Catalina. Izary iza hoe ny nahazo ny afro-féminin 2024 Denise. Maro ny trophée efa azony Denise raha ny teto amin'ny Rdj Mozika. Raha tsy ilaza fotsiny ny hoe efa artiste de l'année izy. Mpikarakara ny Makoa Festival ihany koa. Mahatoky Zanahary hira izay mahazo ny afro-féminin Rdj Mozika 2024. Arabaina Denise. Tsy nampoiziko ty mamela anana koragna raha hely fô za fa comment dire ça mahatoky Zanahary agnisan'ny hira tegna personnel indrindra tamin'ny hira jiaby soratoko tamin'ny fia de faly zegny za hoe misy mpankafy akagny mandray raha ataoko misaotra betsaka anareo jiabijiaby misaotra betsaka koa Jigani Vanessa Kelly Bogas misaotra betsaka mpankafy anareo jiabijiaby amin'ny studio mety tsy voatonga ko aketo mpiara-miasa jiaby zay tsy afaka tongon'ny ko aketo nefany raha tsisy anareo tsy nisy an'ity dia ninino tsisy hoe kely loatra anao ka tsy afaka magnonofo maventy azadigno zany mirary soa antsika jiaby merci. Ye misaotra betsaka anareo misaotra betsaka anareo mpankafy amin'iregny raha jiabijiaby regny. Zao tsika dia agnaraka ny afro masculin misy maromaro izao matanjaka be daholo raha tsika vetivety ny vidéo. Afro masculin antaona 2024. Omoto Bastalayon. Kole Sani. Jerry Dalvis. Mananiu Lion Hill. Maheri Rimka. Mitete Nael.
Majesty. And I need you. You're my melody and you are my energy. Every day I need you. Mugu 6. Zama vida mturu turu na totsi kimpir na ipulu pulu mturu turu. Torini Andriel. Tia Ferranau César. Anau Topni Mokan. Tagny am-panomboana hoy za teo hoe mahita artiste international maro be satria efa vognona atsika hiaffronter an'izany scène international zany. Miraha soa atsika artiste malagasy jiabijiaby ho tonga superstar i représentany Madagasikara. Ny amin'ity sokajy ity zany a efa fantanao zovy ny tompony. Mopkan! Voalohany Mopkan nahazo trophée teto amin'ny Rdj Mozika. Afro masculin tamin'ilay hira hoe anao topny. Arabainy Mopkan, Rdj Mozika 424. Ya, voalohany indrindra misaotra betsaka na fitenenana dia magnaraka zany isaorako zagnahary koa fa koa tsy izy tsy tonga aketo amin'ny place misy za tô zaka misaotra betsaka. Dia magnaraka zany isaoragna re jiaby mpakafy tsy niforcegny fô nisafidy nifidy an-tsitrapo koa tsy aretsy aketo zaka misaotra betsaka. Ya, igny ny amin'igny mo. Misy olo araiky zay agny nagnano fa tagny lamozika fa isaorako betsaka. Misaora betsaka papa. Koa tsy anatsy karaha ty. Merci beaucoup papa. Angatagna am'Zagnahary ho vita tsaratsara fa magnaraka. Oela velogno team record, oela velogno RDJ. Fantatro fa ny zavatra nijeren'ny vehivavy rehetra teo. Ahoana ry kiraro ny shainina teo iny. Iana rehetra teo dia nijery manahoana zao ny kiraro ny Wendika Talina teo. Any fa izao hitra amin'ny manaraka indray tsika mbola ato anatin'ny Rdj Mozika efa mamaraparana ihany tsika io fa mbola tsy mifarana fa mbola misy trophée anisan'ny lehibe indrindra ho atolotry ny Rdj rehefa aveo fa izao tsika dia anaraka vehivavy anankiray efa teo izy dia tsy teo dia teo indreo. Arna! Viavi ma cara cara bem Ambara não mora 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 muse Ma menu le tanga na bela quei I não tenho fatia Na veni tudo na cara No limite ma loia I não tenho fatia Na veni tudo na cara No limite ma loia Ai, você fica
manginginha he Pudi angi babano Conosci celibatera Disse hango mangano Zau fosse puja nawe ke Vini dudu na cara, no limits to my lawyer. I'm not saying if it's Hoarahantsika kaiky ny momba nyreto amboara manaraka reto sokajy telo no atolo Billy Rakotomalala chargé events et sponsorine avy ao amin'ny Orange Madagascar de misy any Jessie Andriatsferana digital manager avy ao amin'ny Vondrona Star Marie-Victoire Comet directeur général l'année Orange Monnaie Madagascar. Ary misy ihany koa Anandriamatoa Tahina Rasoul John, filota le général ny orinasa Audio Light and Vision sy ny Rdj. Salamadolo ve Palais des Sports. Mahafinaritra antsika ve mozika malagasy. Tonga eto ny tena koa isotra anareo. Isotra anareo tonga maro am'izao hetsika lehibe ho an'ny Rdj Mozika ho amin'ny mozika malagasy zao. Mamela anareo raha isotra ireo nanaiky nanotrina an'izao hetsika izao de voalohany indrindra i Ramatoa ministra ny kolotsaina sy ny serasera. Andriamatoa ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena satria ato amin'ny toerana misy anazy tsika zao. Ireo no ministera misa mia ny mozika malagasy na hitantsika zao Rdj Mozika zao. Isorana ihany koa rangatahako tehaka mafy be ho anareo ny Orange Madagascar, ny Orange Monnaie Madagascar ary ny World Cola zay boisson anankiray au niveau de Star. Ntiako tenenina de fohy tsy lava be. Raha nametraka raiky amby roapolo taona lasa ny Rdj ny vinany hoe ndao ampandroso ny mozika malagasy. De sahako milaza fa tanteraka zany ankehitriny. Tsisy olona mamaky an'izany hoe Rdj zany hoe RDJ am'izao fotoana zao fa Rdj fanon'olona io dikan'izay tafita ny afatra. Mahafaly anay ihany koa no mahita an'izao tanora maromaro misehatra ao anatin'ny tontolo.
tsy adino nefa ireo zoky be teo Tiara Bruno maro ireo ezanay amezana maro-pakasitrahana ho an'ny vokatra izay nataony ny zatra ny hoentiny tao anatin'ny mozika malagasy teto amin'ny firenentsika sy naneran-tany. Ka dia misaotra betsaka anareo mpanakanto izahay, misaotra betsaka tompoko. Ho anareo rehetrarehetra izay nominé tamin'ity 2024 ity dia efa arabaina. Tsy moro zany satria na dia maro ary ireo hira tafiditra tao anatin'ny Rdj 96.6 dia tsy maintsy ireo tena be mpangataka no natsofoka. Izy ireny indray natolotra ho an'ny publika dia hitantsika ireny ireo nandresika tsy ho lava teny fa dia hoela velona ny mozika malagasy tompokilasy tompovavy. Ankehitriny dia manasa ny kategoria voalohany zany ny révélation tsy diso. Voalohanteny moa zany dia falo misaotra amin'ny monsieur Tahiny, tale généralin'ny Rdj, sy ireo mpiara-miasa maro be ary ihany koa ianareo artiste fa raha tsisy anareo dia tsy nisy ny Rdj Mozika. Faly ihany koa ny tena tonga eto fa sarotra be ny tsy saotra an'ireo zoky ray aman-dreny izay ao, monsieur DRH ny Orange, monsieur Maro ary ihany koa madame Anita, chef de département amin'ny événementiel le sponsorine. Zao motsika dia anaraka hoe izy avy ireo artiste tafiditra ao anatin'ny révélation de l'année 2024. Révélation Antona efatra amby roapolo sy roa arivo. Anatal Arish Ken Lima Mopkan Patati remote mangarachi fa mankafi nazawa mnomba mankafi si vita kwa tsifakai Nathan Gabri Poète rebelli Fahotako bevata tokoa indrindra moa fa lelehilahy etoa tsy hafa tsy ia fa mbovaly ty namako avao koa Rika Tanjona Randrianarivelo Yaraka fona tsy mifandao fa mamikolotra malala nyanilana Santa fa vomba hitanao etsara vinolika fa zay ianao vao tarata zanefa tamin'ireny tena mino lasa dala nefa ngeo anena tsy ao alofa ao afa. Samy tsara daholo moa zany zareo fa anankiray ihany no mpandresy. Sani ao anatin'ny Madagost Production isany ary vetivety dia nisongadina. Irana ahafantarana azy ohatra ilay hoe candidat nalaza tsara tamin'ny taona lasa teo. Arabainy sany nahazo ny révélation Rdj Mozika efatra amby roapolo sy roa arivo. Feno be ny foa mankasitraka be dia be nakoretrarehetra rangaha zay ilay voalohany indrindra. Mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa nanome cadeau milay be. Mankasitraka ihany koa ho an'ny Madagosta Production sy ny ekipa rehetrarehetra izay miara-miasa foana sady teo foana koa tsy nanary reo lerony reo ambony reo mba sy tabataba piranga lerony. Dia mankasitraka be dia be koa ho an'ny famille dada mama zoky azandry sy ny famille rehetrarehetra mijery télé kamby zareo dia kokonareo mankasitraka tompoka mankasitraka ihany koa mpakafisy mpanaraka ny mozika antsika rehetrarehetra dia merci Rdj.
Je suis digital manager ny Star Madagascar sy ny Orcola. Ny Orcola moa zany a dia zava-pisotro misy gaz mamy izay vokarin'ny orinasa Star ary faly foana zay manohana an'izao hetsika izao satria mampivondrona, mampifaly ary manome anjara sy manome aja ho an'ireto artista marobe eto Madagasikara ireto. Andao ary jerentsika ny ao amin'ny pop duo et groupe. Pop duo ou groupe Antona efatra amby roapolo sy roa arivo. Appel Wendy Catalina sy Kahed. Avausku Rebecca sy Ariane. Rutu Reku. Tantara Piavana, Zara Marcel, featuring Santa. Taptacheu, Skies, si Anza. Zina Wai, Zila, featuring F5. Ni pop duo en groupe 2024 dia i Reku. Efa nahazo amboara Rdj Mozika fiderana 7.4 sy World Mozika tamin'ny 2.4. Pop duo ou groupe tamin'ny 3.4. Fa nefa ny androany ho an'ny zalatarika reko. Pop duo ou groupe Antona efatra amby 2.4 amin'ilay hira hoe Rutu arabaina zala. Voalohany indrindra makasitraka an'Andriamanitra ohatratsika rehetra ihany a. Dia ankoatr'izay a makasitraka an'ireo mpakafy rehetrarehetra safidy a nareo rehetrarehetra any a. Makasitraka ny Rdj a. Misaotra betsaka manome voninahitra ny mpanakanto a. Misaotra ny mpanakanto rehetra ihany koa manome ny tsara indrindra avy aminareo foana nareo a. Mirary soa be. Misaotra anareo tarika. Ity no trophée farany ho zarentsika anio. Ity ny lehibe indrindra. Ka voninahitra ho an'ny Rdj no anolotra ny ireo hosokajy rehefa avy eo fa aseoko ny DG Orange Money no ikapary kely miaraka amintsika eto. Titre de l'année. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps pour ne pas être le seul discours pendant Malagas de l'après-midi. Et les nommés au titre de l'année sont... Titre de l'année, Antona efatra amby roapolo sy roa arivo. Anotopny, Mopkan. Kole, Sani. Colombian, Tribal Kush, Kiba, si Basta Lion. Colombian, West Indies, Caribbean. Mamai, Lima. Ramalala, Eljo.
sady faly no malahelo raoto tadiava vola Eljo sy Denise Tsiknia Lion Hill Velo Mamaboto Arish Zanak Dadanay Agrad C'est le moment le plus important de l'après-midi là. Et le titre de l'année est Colombian de Basta Lion. Angamba tsy ho tantaraina tsony fa aleo ny hira no hiteny azy. Titre de l'année Rdj Mozika 420 Colombian Basta Lion featuring Tribal Kush si Kiba. Tiens kuma itana me some karate Shata style boka Colombian conti So man Malagas everybody crazy Another styles and so man agoniste Well done dada Ja man bombokla Yes, zasy nanampoiraty io azoko neto quoi, sérieux. Ouais, franchement, fa big up amin'ny Rdj, big up amin'ny DL Visual nagnano clip son io, big up amin'ny Kiba, big up Tribal Kush. Zay zao en plein magnano album, miaraka amin'ny Tribal Kush avec Kiba, avec Bambi, Pompis, yeah man. Ça va être chaud. Et big up amin'ny Badman jiaby navy ato, ary big up amina rotsinazy magnataka amin'ny ragnahary mbo azoko amina mariana. Inshallah, yes I, big up. Gringo City. Yell them a race a day hotter than hot. Mavit and Baltimore pull up that. Selector is a hotter than hot. But I know dance and me love that. Big Bomb Up Colombian. Big Bomb Up Colombian. Big Bomb Up Colombian. West Indies, Caribbean. Pull up DJ. Bombo Clat. West Indies, all the people I was kind of hard. Mahafinaritra be, mahafinaritra be. Mbola tsy mifarana ny ilanonantsika fa tonga dia aleva avy hatrany ny fisaorana rehetra zay nitotona fotsiny andro namasaka an'izao etsika Rdj Mozika zao a isaoranareo mpanohana dia tsy zany fa ny Orange Madagascar sy ny World Cola. Isaorana ihany koa ny papiakanjo ny eventia zay ao anatin'ny groupe ny Rdj nahitana azy a dia afaka manjifa akanjo ho an'ny lahy sy ho an'ny vavy ianareo. Mbola misy pira ho avy rehefa aveo fa mbola tsy mifarana ny lanonana mbola ho avy eo nitarika reko zay anafana ny lanonana amin'ny teny ity. Eo ihany koa saorana ihany koa ny mpanao ny tare ny CNC Agency MG ny anaran'ny page ao anaty Facebook dia afaka manantonao ianareo izay miara-miasa. Isaorana ihany koa ny ekipa ny Rdj rehetra dia tsy izany fa ny ekipa ny Rdj ny any amin'ny teknika ny any amin'ny fampitana amin'ny vantana. Isaorana ihany koa ny ekipa ny Jay Audio izay manao an'izao ravaka rehetrarehetra izao. Isaorana ihany koa ny ekipa ny sary sy feo mampita ny sary amintsika any tokantrano any amin'ny alalan'ny page Facebook any amin'ny télé ihany koa ny TVM sy ny Real TV ny page Facebook ny Rdj ny tranokalan'ny Rdj ny www.rdj.mg. Zay rehetra zay no anisan'ny nitotona fotsiny andro namasaka. Isaorana ihany koa ny Palais des Sports zay nandray anay tanaty ity Rdj Mozika ity isaorana ihany koa ianareo mpihira, ianareo mpanakanto izay mitondra zavatra vaovao anay foana isa-taona engane itoya izany fitondrana vokatra kanto hira malagasy zany. Araka ny fanambarana namana mpihira teo hoe efa afaka miady amin'ny sehatra iraisam-pirenentsika manomboko zao dia engane ireto mpihira ireto itondra avy ihany koa satria ny zavakanto dia anisan'ny ambassadeur anankiray afatarana any firenena anankiray. Misy teny zay hoe ny firenena tsy misy zavakanto dia firenena tsy mandroso. Noho izany isaorana be dehibe ianareo mpanakanto rehetra amin'ireo zavatra omenareo anay isa-taona ary voninahitra ho anay foana ny manolotra an'izany. Isaorana manokana eto ihany koa ny
tompony Rdj Andriamatota iny rasolojona sita tamin'ny zanako toa mahatoky foana manome an'izany fanetanana izany fanaovana ny maître de cérémonie mankasitraka indrindra tompoko mankasitraka indrindra ho anareo ho tahinjanahary amin'ny satanan'ny Rdj. Zao tsika dia iomana avy hatrany ihany koa andray ny mpanakanto manaraka falohan'izay dia zao tsara foana ny manamarika fa ny hira mandray anjara ao anatin'ny Rdj Mozika dia manomboka tamin'ny voalohany volana Desambra teo ary mifaran'izany amin'ny volana Desambra amin'ity taona ity. Zany hoe ireo hira rehetra zay tonga tatao amin'ny Rdj naterina tany amin'ny Rdj dia ankasitrahana. Ankasitrahana koa ny karazana hira toy ny roka, ny afro variété, ny variété rehetra toy izy ny zavakanto fa ireny mampitambatra ireny ihany koa no mampifandray atsika rehetra. Zao efa vonona dia oraitsika ilay mpihira adversairako arabolo halavana ny atsarana dia mitovitovy zay tsy afaka namaly anao aho satria mivantana amin'ny télé isika fa amin'ny manaraka tongava dia azavaiko anao hoe ina ny antony tsy mahatonga mbola bogosy ohatran'izao foana. Tsara ny manamarika eny tompoko tsy bogosy fa za mignon. Tompoko lasy tompoko vavy ho raisitsika ny mpihira manaraka tarika reko. Aikoe manomboka kio ny fiova maty zao manolona ny fahasamihafa eo am'izay misy ratry zao feo ny fifamelana voaiko ny foko itirany azavana voaiko itanatany voaiko ny foko itirany azavana voaiko ny foko itirany azavana voaiko ny foko itirany azavana. Izao no fotoana ny fiova faniko ny saiko ankamamy atsara zao feo ny fitiavana eo am'izay misy fakala voaiko ny foko itirany azavana voaiko itanatany voaiko ny foko itirany azavana. Ora kely izy miaraka atao voaiko ny foko itirany azavana voaiko ny voaiko itanatany voaiko ny iza mahay an'ilay izy ira isika mahery rehefa mitambatry isika masoandro mibaliky tsisy hoe avatsy avary ambony avaty ambany avatao ampovoany avatao amin'ny sisiny avary afaka mifankatsitsika isika iray isika ny mahay rehefa mitambatra isika masoandro mibaliky
misaotra tompoko zay nirinay hoe ho azontsika rehetrarehetra hoe iray isika rehefa mitambatra isika mahery rehefa misaraka tsika tsy mahavita ninina tsy mahavita ninina dia tsika mpanakanto a ndao ampitan'izany afatra izany a hitaizan'ireo olona mihainao tsika rehetrarehetra ireo tsy faninana anao inona ty sy ariva hifanapirofo hoe izy amin'ny maninona samy milay be daholo tsika rehetra efa samy milay be daholo manao zavatra milay be foana fotsiny ok a lay be nareo miraha soa daholo a isaorantsika nitarika reko makasitraka nitarika reko a tao anatin'izay ndao iray a ndao hitambatra ny filambatry ny Rdj mo dia hoe tiako namako mirary soatsika rehetra zay koa ny mamarina ny Rdj Mozika ny taona 2024 isaorana ianareo rehetra mankasitraka indrindra tompoko velome